fanatsarana ny antotanisa eo amin'ny sehatra ny famokarana ara-pambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara ary ho fanavaozana ireo angom-baovao sy antotan-kevitra dia nisy ny atrikasa natao teny Nanisana ny 9 febroary 2024 izay atrikasa nanehoana ny vokatry ny fanadihadiana ara-pamokarana AGPROD natao tao amin'ny distrikana Ambohidratrimo sy ny distrikana Anjozorobe faritra Analamanga. Fiara-miasa teo amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana niarahana tamin'ny INSTAT ary ny FAO. Nisy moa ny fampahafantarana ny zava-misy teny fotony ka nitondrana ny fanatsarana ary nametrahana ihany koa ny fomba fiasa sy paikady vaovao amin'ny fanatanterahana ny fanadihadiana miompana amin'ny famokarana. Ho atao pilota araka izany ny vokatry ny fanadihadiana izay ampiarana amin'ny fanadihadiana atao mikasika ny fanisana ankapobeny ny famokarana. Tafiditra ihany koa ao anatin'ny fanatanterahana ny paikady maneran-tany ho fanatsarana ny fikirakirana ny antotanisa ara-pamokarana sy ny tontolo ambanivohitra izao ezaka izao. Ia ny zava-dehibe amin'ny AGPROD dia ahafahantsika manana antotanisa araka ny tenin'ny monsieur le DG hoe andrasika fanapahan-kevitra misy ohatra hoe midina ve ohatra nisan'ny biby fiompy sa miakatra raha midina izy inona ny antony satria amin'izay toerana midina ny isan'ny biby fiompy tokony concentrétsika ny effort ampiakarana ny isan'ny biby fiompy indray ohatra. Misy toerana zao tao hita ohatra hoe manomboka miavitsy le isan'le olona ao anatin'ny ankonana anatin'ny fitavatana misy tsy mitovy mihitsy ohatra Ambohidratrimo sy Anjolobe satria Anjolobe mbola ambony isan'ny terminage amin'izay toerana kely sisa isan'ny olona anaty ménage zany tokony concentrétsika ny matérialisation mécanisation agricole satria efa mena ny isan'ny olona ao anaty ménage izay tsy afaka hitazona angatsony sy mafy be ny asa fambolena dia itsika satria na ny hoentsika manana aza fofetra ihany izay mahatsara mazava-dehibe ary manana caractère stratégique mihitsy any données zay tokony mba tsy hanarovantsika foana mba ahafahantsika mampiasa ny volananantsika amin'izay tokony ampiasaina azy. Dia ny zava-dehibe avoakan'ity zany dia ahafahana mijery hoe inona sy daholo ny zavatra tokony nanaitra antsika amahafahantsika hoe tokony hatsaraina satria rehefa vokatry le zavatra antsika dia ho hatsaraina indray ilay fitaovana nentina anaovana an'ilay ankety mba ahafahantsika mijery ahoana zany eritreretintsika ilay hatsarana an'ilay ankety rehefa avy eo ary dika ho azy mazava ho azy fa isy fandraisany ihany koa amin'ny fanaterana an'ilay essentiellement général de culture andraisana monsieur le DG zava-dehibe indrindra dia hoe ananantsika vao azo antoka ahafahantsika mijery hoe inona zavatra tokony ataontsika na nety ve ny fanapahan-kevitra niraisitsika hoe tena fanaraka amin'izy zava-misy eny fotony tena ngezabe ary ahafahantsika mijery hoe aizitsika ny tokony andefa mpiasa concentré ny effortsika rehetra na miresaka vola zany na resaka olona na fitaovana mba ahafahantsika hoe io fa misy iovana tsy haina amin'izay toerana hoe fa mbobe loatra ohatra ny production no nanaovantsika effort fa amin'izay toerana mbola ambany ny production zay fantatsika inona mambany azy mety ambany ny faripaizan'ny olona mety kely ny tany ampiasain'ny olona be tabe ny olona manao métaillage zay ny avoaka n'ilay résultat io rehefa be tabe ny olona any métaillage dia tsy maintsy misy zavatra tokony ataontsika any satria ny olona manao métaillage dia sahirana be isika manisika azy anatsara famokarana satria rehefa miatsara famokarana dia alain'ny tompony tany indray tany zany ohatra no lazana amintsika fomba akaiky hoe tena zava-dehibe ny zavatra voaka n'ilay stratégie ahafahantsika miditra mitondra fanatsarana tena azo toko hoe ngeza be ny fomba fanaovantsika ny apoy ary tsy isika rery tsy mystère rery mila ny gouvernement mila azy fa nysedra tsy miankina koa tena mila ny données io afa mare fanapahan-kevitra hoe aiza ny tokony asa inona zavatra tokony ataoko raha hiasa n'ity farity zany hoe données eo daholo ahafahantsika mamoaka an'izay rehetra zay. Izy moa ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fanatsarana ny fomba fiasa ary ny fanatsarana ny fifandraisana isy ny angona ara-kalitao sy azo antoka afaka kirakirain'ny rehetra. Mila mafisana ny fahaiza-manao teknika zao zao amin'ny fambolena ohatra ny efa mahita any hoe misy teknika vaovao amin'ny zavatra sasany sorgho tsika mamboly vary foana système irrigué tsy maintsy jerena koa zany satria mety mikoty sapoty beaucoup zany infrastructure na irrigation zany dia reny rehetra reny zany no mitambatra dia ahafahantsika mazava ho azy mampiakatra amin'ny famokarana zany hoe fanjakana zany tena ilaina koa ao anatiny fa ny andraikitsy ny tsirairay koa mila manaikotsika volona iofana amin'ny iofana dia anatsara ihany koa ny kalitaon'ny vokatra zay tena zava-dehibe ao anatiny.